fanontaniana raha miteny mamy amin'ny vadiny ny lehilahy iray toy ny hoe tiako ianao rery ihany ny tokako eto an-tany tsy mila olo-kafa aho ka nefa efa fantany raha vehivavy fa miaraka amin'ny vehivavy hafa ny vadiny amin'ny farany herinandro. Mihevitra ve ianao fa misy dikany amin'ny raha vehivavy izany teny mamy izany? Tsy misy dikany aminy izany satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra ataony ny zavatra teneniny ary mety sy te hiaino izany akory izy satria efa fantany ny ao am-pony ka manontany anao aho anio. Misitraka ve Andriamanitra rehefa manaja azy amin'ny molotra fotsiny ny olona fa manalavitra azy ny fony? Mety mihevitra ianao hoe mazava ho azy misitraka Andriamanitra rehefa miankoka ny olona fa tsy marina foana izany. Ny Baiboly dia milaza fa niteny tamin'ny Israelita izy fa halany ny fombafomba-pivavahany tsy nila ny sorona nataony izy ary tsy te hiaino ny irana sandrany intsony satria efa niodina nanalavitra azy ireo sady nisitraka fahotana. Tiako ianao handinika ny vonao vetivety satria mora ny mihira hoe tiako ianao Andriamanitra ary afaka manandra-tanana avokoa ny olona rehetra milaza hoe ianao no fiainako. Fa mifanaraka tokoa amin'ny hirairainao ve ny fiainanao isanandro? To betsaka amintsika no mino fa raha makany am-piangonana isan-kerinandro mihira fiderana sy mivavaka aminy ary mianatra Baiboly dia kristianina ho azy dia adinontsika fa mitady fo izay tena mangetaheta azy Andriamanitra fa tsy olona makany am-piangonana fotsiny. Rehefa niresaka tamin'ireo olona mpanaraka fombafomba-pivavahana i Jesosy dia nilaza fa marina tamin'ireo ny faminanian'i Isaia hoe ity firenena ity dia manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra ahy. Niresaka tamin'ny mpanota hiringiriny ve Jesosy tamin'izany? Niresaka tamin'ireo olona izay mitompo teny fatratra fa tian'Andriamanitra izy, ireo olona izay niankohoka tamin'Andriamanitra isanandro, ireo olona izay nandeha tany amin'ny sinagoga isan-kerinandro hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy izy taminy manaja azy amin'ny olotrareo ianareo fa tsy amin'ny foninareo ary tsy mety izany. Raha milaza ny hirantsika hoe tiako ianao ka nefa ny zavatra ataontsika milaza hoe ny tenako no tena tiako dia tsy misy dikany ny hirantsika dia ahoana ny aminao? Makany am-piangonana ianao? Tsara izany fa efa namotitra ny fiainanao ho azy ve? Feno hira fiderana ny findainao? Tsara koa izany fa efa niala tamin'ny fahotana ve ianao sy manaraka azy amin'ny fonao rehetra? Mangataka aminareo aho mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, ankasitrahan'Andriamanitra fa nompom-pivavahana tsara ataonareo izany. Tsy miteny aho hoe tsy maintsy tanteraka ianao vao afaka miankohoka amin'Andriamanitra fa andao hangataka aminy hanampy antsika hanome voninahitra azy tsy amin'ny vava ihany fa amin'ny fiainantsika koa. Ny sasana aminareo miaino ahy izao dia efa ela no mpakany am-piangonana. Fantatrao nefa fa mbola lavitra an'Andriamanitra ny fonao. Raha ianao izany miantso anao izy aza modiany tsy fantatra ny feony ary aza mangatakandro atolory azy ny fiainanao manontolo anio.